Novembre folo rivo ity dia natokan'ireo groupe évangélique sy atokopira 7 avy amin'ny finoana rehetra eto Madagasikara niarany mivavaka ho an'ny tanindrazana sy ny vahoaka malagasy ny aloha indrindra Kiramasina dia ny fandimbiasan'izy ireo dia nisy ny fanompam-pivavahana iray sampinoana tetsy amin'ny palais des sports tetsy Mahamasina no nanantanterahana an'izay ho arahantsika moa ny sary miaraka amin'ny ekipa teknika ny TVM satria efa narana mivantana teto amin'ny TVM zany ny tolakandro teo. Hotaina mandrakizeny ny vahoakanao izany tenin'Andriamanitra izany izay nalaina tao amin'ny dikateny iombonana Samuel faharoa 7 tapany by izay nolo hevitra izao fanompam-pivavahana iray sampinoana izao nitondrana ambavaka ny firenena sy ny vahoaka malagasy izay nikarakara ny vondrona pira evanjelika sy antokopira 7 avy amina finoana rehetra hita eto Madagasikara araka ny volaza teny amboalohany nitarika ny fotoana teto ny Mompera John avy fiangonana katolika Ambatony Lita ny toriny tenin'Andriamanitra kosa ny mpitandrina avy amin'ny homoneri protestanta ny Asiera pasteur Norvololona Yvonne nosontoniny tao amin'ny Samuel faharoa 7 tapany by sy ny Petera fahatelo 7 Aronoma fisiny tao amin'ny Deuteronomia sy Jacoba izany toriteny izany nasongadiny pasteur Norvololona Yvonne tamin'izany ny fitahin'Andriamanitra izay mampangetaeta rehetra tanteraka ho an'izay rehetra mino zany ho ity mpitandrina ity namporisika ny rehetra andray fitahina ihany koa izy ary ny fampirarisoa ny fitiavana rano velona izay hira 7 amin'ny firana FFBM moa no ny aloha tsodrano nataony Mompera John ny fandimby ny hira sy naneo tanetany amin'izay avy eo reo vondrona pihira evanjelika sy atokopira 7 izay teo izay nifantoka tamin'ny vavaka ho an'ny tanindrazana moa izany hira izany nisy ny vavaka nanelanelana ny rindrakira ka misy ny vavaka ho an'ny firenena sy ny vahoaka nisy ihany koa ny vavaka ho an'ny fiangonana rehetra eto Madagasikara. Izay ny tetsy Mahamasina fa androany koa no andro afrikanina ho an'ny tanora nisy ny fanamarihana an'izay ny fampianarana sy ny fanazarana ny tanora ahay andray andraikitra dian'izao izay zany no voatoatin'izay ny tanora izay 70 eto Madagasikara nanaraka akaiky an'izay fampiainan'ny malala nakansary kosa faniry andreny Menjanary. Teto amin'ny ANS Sampeflo no nanamaria ny tanora eto Analamanga ny andro afrikana ho an'ny tanora madio miaina ao anaty tontolo milamina io no lohahevitra nentina nanamariana izany nofidina manokana moa io lohahevitra io mba hanampiana ireo tanora ay andray andraikitra sahady dian'izao fandraisana andraikitra izay miainga amin'ny fanadiovan'ny tenany nisy arak'izany ny fampianarana ny teknika fanasana tanana amin'ny savony manara-penitra nisy ihany koa ny fandefasana ilay horonan-tsary izao malaza sy ny adievitra mifantoka amin'ny fiainan'ny tanora amin'ny ankapobeny. Vitantsika andro any zany ny fankalazana ny andro afrikana natokana ho an'ny tanora dia tonga maro ny tanora tena hisorana satria hitany finiavantsika rahina zany eo anatin'ilay izy dia hisorana ihany koa indrindra fa nandray tsara tamin'ny resaka fanasana tanana dia mino zay fa manomboka androany dia hanomboka may atsara zany fandraisantsika raikitra amin'ny tenantsika sy amin'ny tontolo manodidina antsika zany. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy teto ihany koa moa ny quartier général des jeunes izay toerana ifaneraseran'ireo tanora eto Analamanga. Ny filan-kevitra régional ny tanora eto Analamanga moa no mitantana azy io sady ivitoeram-pialamboly no fanovozana fahalalana eto amin'ny QG des jeunes na eto amin'ny ANS Sampeflo ity. Ny QG des jeunes koa zany izy io efa niodina ihany efa elaela fa androany zany no tena hoe naseho fa manomboka miodina ny QG des jeunes araka ny hitanareo. Ny tolakandro moa dia nisy ny fialamboly maro samihafa. Andikositsika ivadika fomba mahakasika ny ara-toe-karena mahery ny 700 amin'ny asa fanorenana ao amin'ny tetikasa Ambatovy no vita amin'izao fotoana izao anomboka ny andrana teknika ary amin'ny taona ho avy ny dingany famokarana sy fanodinana ary fanondranana isan-taona dia isy nickel 9 tonnes cobalt 905 tonnes iampy sulfate d'ammonium 7,1 tonnes ho vokatra voahodina ao amin'izany Ambatovy izany niaraka taminay